Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy manambady va ianao? Izany indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maro be ny olona no tsy manambady ary mieritreritra ny tenany hoe ory, mahantra, fadiranovana vokatra izay le hoe tsy fanambadiana izay. Onjonjoko zasa mirery ny fiainako, ny angarana aty, raha tsy vitana aty, tsy nahazo ny anjara aty. Zany mieritreritra ny olona ny hoe tsy manambady. Ary very mihitsy hoe latsa-danja izy hoarina amin'ny hafa izay manambady. Ao anatin'izany ny célibataire izay mampitany tenany amin'ireo namany izay mitovy taona aminy efa manambady, dia mieritreritra ny tenany hoe tena ratsy vitana. Dia lasa tsy tiany ho azy ilay situation izay iainany fa te hanambady, maimay hanambady mihitsy vokatra izay le hoe fampitahana ny tena amin'ny hafa izay. Ohatr'izany koa ny olona izay efa nanambady fa ny saram-panambadiana na maty vady, dia mangataka vavaka mitady vady fatratra mihitsy hoe ohatrany tsy mety aminy mihitsy ny situation hoe ahoana koa za ty, tsy mety zao fiainako zao, mo mahantra, zarery ve zany ny aina dia ohatr'izao, dia mitady namana tsy ampy fitiavana ohatrohatran'izay le fomba eritreretana ny fiainany. Dia ohatr'izany koa ny olona sasany izay mety hoe tsy nanambady mihitsy, mety hoe nisy ihany taloha zany nentina hiaka vady anao fa tsy tanteraka ilay izy dia avy eo tena tsy nanambady tsony mihitsy, na 30 taona na 40 taona na 50 taona mety mihoatra azy dia tsy nanambady mihitsy nefa mety manana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana, fa tena mahatsiaro hoe maloka ny fiainany vokatra izay le hoe tsy fanambadiana izay. Dia isaka mahita ny hafa atao mariazy na mahita ny hafa miteraka dia misy an'le pincement kely foana ny naty aniny amin'ny hoe ndry za dia tsy mba ohatran'izao, ny fiainako dia tsy mba ohatran'izao, dia lasa manome tsiny an'Andriamanitra mihitsy, mangataka vavaka foana, maloka foana ny fiainana. Izany andro tena te hiteny amintsika fa tena diso be mihitsy izany fomba fisainana rehetrarehetra izany, fa rehefa jerevanao ny tenin'Andriamanitra dia tena tombony fanomezam-pahasoavana antso ny tsy fanambadiana. Andeny Korinthiana voalohany toko 7 hoe miresaka ny amin'ny fanambadiana io ao no resahantsika. Ary zavatra anankiroa ny resahan'ny Paoly ao, ny anankiray afatra ho an'izay efa ao anatiny, ny anankiray afatra ho an'izay olona tsy mbola ao anatiny, dia na virjiny na ny mpitondran-tena. Dia ho raisintsika tsy kelikely ireo le afatra izay nomeny Paoly ho an'ny olona izay tsy ao anatiny le hoe tsy manambady zany. Ho resahantsika amin'ity fampianarana ity. Any amin'ny andininy voalohany aloha i Paoly dia efa miresaka izy ny amin'ny hoe ny amin'ireo zavatra nosoratanareo, izany hoe nisy taratasy zany nosoratan'ireo olona ireo ho an'ny Paoly nanaovany fanontanina ny amin'ny resaka olana eo amin'ny fiainan'izy ireo ara-panambadiana. Dia ity izay epistily resahantsika ity zany no valitenin'ny Paoly ho an'ireo olona ireo. Ary maromaro le fanontaniana satria hoe ny amin'ireo zavatra nosoratanareo, tsy fanontaniana tokana izy fa fanontaniana maromaro ary hitantsika izy rehefa avy eo satria any amin'ny andininy 5:30 izy dia miteny ny amin'ny hoe ary miteny izany aho mba hahasoa anareo fa tsy haningotra anareo amin'ny tady vavarana fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo ka tsy hivezivezen'ny sainareo. Lasa mivezivezy ny sain'le olona dia tsy mitoetra le olona hoe ahoana ary ty situationako ty, ahoana ary zao zavatra misy zao. Resahantsika izy rehefa avy eo satria be dia be le olana izay eritreretin'ny olona hoe ohatrany hoe tsy mety zao fiainantsika zao, ahoana zao fiainako zao fa tsy mety. Efa hatramin'izany fotoana izany le izy no fanontaniana ary mbola hatramin'izao le izy mbola valiana foana izany fanontaniana izany hampahafantarina antsika fiangonana. Ny voalohany aloha zavatra tsara fantatsika dia izao raha i Paoly no anontaniana dia tena hoe fanomezam-pahasoavana. Ny Baiboly mihitsy moa fa tsy hoe Paoly fanomezam-pahasoavana antso ny tsy fanambadiana. Zany ny ambarany eo amin'ny andininy 7 izy dia efa milaza manao hoe fa tiako ho tahakay ny olona rehetra. Fa tiako ho tahakay ny olona rehetra. I Paoly dia olona tsy nanambady ary resaka fanambadiana ny resahany eto dia mametraka izy zany amin'ny hoe raha ny tena tiako izy dia tena hoe tsy hanambady tahaka daholo ny olona rehetra. Kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Ny iray toy izao, ny anankiray ho toy izao kosa. Izany hoe tena fanomezam-pahasoavana zany ny hoe ny anankiray manambady, ny anankiray tsy manambady, samy fanomezam-pahasoavana le izy. Dia ambarany amin'ny andininy manaraka eo manao hoe fa ho zao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondran-tena kosa. Le tsy manambady io zany le tena ohatra hoe célibataire, le mbola virjiny izy zany tamin'izany fotoana izany, na koa le hoe mpitondran-tena, le divorcé na le efa maty vady sy ny ohatran'izany atao hoe mpitondran-tena, toy izy manao hoe tsara aminy
raha mitoetra tahaka izy tsara aminy raha mitoetra tahaka izy zany hoe tena metimety kokoa zany raha ohatra ka manao ohatra ny ataoko zay zany ny tiany ambara de toizany le izy eo amin'ny 170 izy de manazavana amin'ny hoe kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha arak'izay anjarany nomeny ny tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy avy ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra zany izy aoka ny olona rehetra samy andeha arak'izay anjarany ny antson'Andriamanitra azy avy tena anjara mihitsy le izy ianao mety hoe za diso anjara nefa io mihitsy ny anjara ianao hoe de mety hoe misy antony hoe matoa maty ny vadinao misy antony hoe matoa mety hoe tafasaraka ianareo so de fa le anjaranao mihitsy le hoe tsy nataon'Andriamanitra hanambady ianao fa matombola tsy tanteraka mihitsy le fanambadiana de mety zay mihitsy zany ny antson'Andriamanitra anao zay mihitsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ary amafisiny zany eo ambanimbany eo manao hoe aoka ny olona rehetra ozy izy 120 samy toetra eo amin'izay toetra efa ny antsona azy ihany misy toerana zay efa mametraha amin'Andriamanitra anao ny antsony anao de mipetraha tsara zany fa aza maimay fotsiny hoe mampitany fiainanao amin'ny hafa ianao amin'ny raitapo aminao amin'ny namanao de mieritreritra anao manao hoe izy tô niteraka za to manatitra ropatsa fotsiny ny asako fa ahoana ny aty ahoana ny fiainako ty fa mipetraha amin'izay anjara fa samy amin'ny anjara samy amin'ny toerana izay na metrahan'Andriamanitra azy ny olona rehetrarehetra de avy eo koa izy ao ambany eo andininy fa 420 ry rahalahy ozy izy aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay ny antsony azy avy mbola averiny ihany fiantsona mihitsy le izy fiantsona mihitsy le izy le hoe tsy manambady ka aza eritreretinao hoe farahidiny na hoe inona fa mety zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiaidanao ary tena tompontsoa io zay ny natonga amin'ny Paoly eo amin'ny 720 ahitsika tsara rehefa niteny izy ny amin'ny hoe manambady va ianao izy izy aza mitady zay isarahana tsy manambady va ianao aza mitady vady tena niteny an'izany Paoly aza mitady vady za koa tsy teny amintsika hoe aza mitady vady zany ny célibataire na hoe raha efa fantsaraka ianao notrany de tsy tokony hitady vady tsony fa misy antony koa natao izy niteny an'io eo amin'ny 120 no antony nanambarany azy ny amin'ny hoe koa izao no ataoko fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana miseho ankehitriny manambady fa ianao zay vao mitoy le izy zany hoe no le fahoriana zay miseho ankehitriny de izao aloha no recommandation zay omeko anareo zany hoe nisy contexte atao nisy zavatra nitranga atao asa fanenjehana tamin'izany fotoana zany na maivay mihitsy toy Paul manao hoe aza mampiasa saina aloha amin'ny resaka fanambadiana zany fa raha amin'izao zavatra iainantsika zao amin'izao situation ory iainantsika zao aleo mihitsy aloha aza mitady vady zany ohatran'izay zany le izy ka itsika tsy miaina amin'izay situation zay dikan'izay zany tsy voatery tsy maintsy hoe ho atsika zany le didiny amin'ny hoe aza mitady vady fa tamin'izay fotoana zay nisy an'io contexte io nafahan'ny Paoly nitenen'le izy de mila mahay mijery ny contexte ohatran'izay tsika rehefa maky baiboly fa tsy hoe aza mitady vady de hoe tsy mety zany no manambady de ambarany eo ambany eo amin'izay ary le tompontsoa azo avy amin'le izy eo amin'ny andininy fa 720 de izy manao hoe fa izao no lazaiko ry rahalahy efa fony andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisa izao jerevana zany efa tombotra ny andro izy efa fony andro ny olona tsy manambady indray zany no référence modely ozy mba ho toy ny tsy manambady zany no alaina tahaka hoe aoka mihitsy ho tahaka ny tsy manambady ny manambady amin'izao andritriny zao satria tena hoe atongotra le fiavin'ny tompo atongotra misy zavatra tena hoe mahatery zany ao anatin'le izy ara-panahy ny tena ao anatin'ny Saint Paul ao anatin'izany ary mbola toizan'le izy ao ambany amin'ny 270 manao hoe fa tiako tsy ho maro ahina ianareo izay tsy manambady de ny an'ny tompo mba hahafaly ny tompo fa izay manambady kosa miany an'izao fiainana zao mba hahafaly ny vavy ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virjiny ny vehivavy tsy manambady de mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny fa izay manambady kosa de mitandrina ny an'izao fiainana zao mba hahafaly ny lahy jerevana zany ny olona tsy manambady ozy izy de tena hoe manao zay mitandrina ny an'ny tompo izy manana fifandraisana kaiky amin'ny tompo izy manana tompony izy zany amin'ny ara-panahy
zay ny ilazany azy fa ny olona zay manambady izy dia ho sahirana satria tsy maintsy iandraikitra sy adana responsabilité be dia be anao zay afaly ny vadiny na ny lahy na ny vavy dia lasa misy an'izay mihitsy hoe raha aranofo zany dia mety anana tombony le manambady fa raha ara-panahy kosa dia manana tombony ny olona tsy manambady fotoana fahanao manantona an'Andriamanitra zany ary tena manana tombony ianao zany raha tsy manambady jereo fotsiny cas pratique raha olona manambady ianao vao andeha hivoaka ianao hoe andeha hanao veillée de prière zany hanao alim-bavaka dia efa be dia be mihitsy ny contrainte ny zanaka ny vady mbola tsy maintsy mihera manao an'tyretrarehetra ity fa olona tsy manambady ianao tena libre mihitsy ianao na hanao alim-bavaka isaky ny 2 andro ary zany hoe misy tombony zany ho an'ny olona tsy manambady ny asan'Andriamanitra araroty mihitsy ny fotoana zay mahasalibatera anao hanaovana ny asan'Andriamanitra hanatonana an'Andriamanitra ifantohana amin'ny ara-panahinao fa na mifiraly ianao na mifiraly hivavaka na ahoana ny fiainanao mety zany satria tsy manana nizanizy ianao miahanao na hainao na tsy maintsy anaovanao compte rendu sy responsabilité fa ho an'ny olona manambady tsy afaka ny anao an'izany malalaka be ohatr'izany satria misy andraikitra be dia be zay takina aminy amin'ilay fanambadiana dia izay no azavain'ny Paoly amin'io tantara rehetrarehetra io dia any amin'ny 9:7 miresaka zao le olona amin'ny hoe io zao olana anankiray io hoe virjina izy ny zanaka hivavy dia efa mihoatra ny taona zay tokony hanambadiana dia ahoana ny ataony raha alefa ave manambady izy sao dia fahotana satria efa mihoatra ny taona raha tsy asiana manambady izy sao dia fahotana hoe tsy nalefa nanambady ilay zanakay dia mamaly azy Paoly manao hoe raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondran'ny zanany vavy virjina satria mihoatra noho ny taona tokony hanambadian'ny zanany ka tsy maintsy izy zany dia aoka izy hanao zay sitrapony tsy manoty izy aoka hanambady izy fa raha misy kosa efa mikasa tsara ao am-pony sady tsy misy mahatery azy fa nahazo manaraka ny safidiny ka ninita ao am-pony hiaro ny zanany vavy virjiny dia hanao tsara izy ka izay manome ny zanany vavy virjiny hampakarina dia manao tsara ary izay tsy manome azy hampakarina no manao tsaratsara kokoa tsaratsara kokoa mbola averiny ihany no hoe mananjanaka zany le olona tamin'izany fotoana zany dia ahoana ty zanaka hivavy ity tokony alefa sa tsy tokony alefa mihoatra le taona toy Paoly hoe mahalalaka ianareo aza miananina amin'izany fa rehefa ho alefanareo anambady izy tsy olona zany tsy fahotany zany ary rehefa ozy nareo ty zanaka ty tazomina ho an'ny tompo ty tsy hanambady mihitsy zay ny tsaratsara kokoa izy zany tamin'izany fotoana zany izay le teneniko amintsika hoe tombony io tsaratsara mihitsy ho situation io fa aza mihaino ny vavan'ny olona zany aza mihaino ny feon'ny fieritreretanao akory raha zay manameloka ny fiainanao fa zandro any tehiteny hoe raiso ny tenin'Andriamanitra Korintianina 1:7 izay maneho fa sambatra ianao zany ny ambarany eo ozy izy manao hoe ny vavy voafehin'ny lalàna raha mbola velona ny lahy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka manambady ihany izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany nefa raha araka ny hevitro sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany zany hoe raha araka ny hevitro izy satria mety hoe maty zany dia ahoana mbola tokony hanambady resa tsy hanambady toy Paoly manao hoe raha araka ny hevitro sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany zany hoe ianao le mbola tsy manambady io aloha sambatra kokoa ianao tena maro ny aravana ny problème tokantrano voaray ako ato izaho koa sanatria tsy hoe mampitahotra antsika amin'ilay fanambadiana na hoe manosika antsika tsy hanambady fa maro anie ny fijaliana koa amin'ny fanambadiana io fa aza maimay hiditra amin'io ozy le ray aman-dreny zay hoe tahaka ny fonja volamena ozy izy ny tokantrano ny aty ivelany te hisisika hiditra ny ao anatiny te hisisika hivoaka fa lizy fotsiny dia izao raha ny ivelany anao dia mipetra tsara mifalia amin'ny situation ny ivelany raha ao anatiny anao dia mipetra tsara ataovy izay hifalianao amin'ny situation ao anatiny aza mifampialina aza mifampitsiriritra amin'ny hoe za mba te ohatrany ihany fa antso io samy amin'izay miantsony ny tompo azy avy ny tsiray avy fosiny ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra kokoa ianao dia aza miezaka hoe tady vady atao problème be mihitsy le fitadiavana vady itadiavana vavaka tsy itadiavana vavaka ero fa rehefa sitrapon'Andriamanitra ny hanananao vady misy olona tonga foana eo na koa ataony mifanena foana ihany nareo dia misy fitsirian'ilay fitiavana dia miroso anatina fanambadiana fa rehefa eritreretina be io lasa ohatrany hoe problème be dia tsisy fiadanana mihitsy ny fiainanao fa tena sambatra ianao ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny situation avy areny vakina hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany ny Korintianina 1:7 io hoe ahitantsika an'izany fa tena manentana ny olona mihitsy ny Paoly anatin'io hoe tena tsara ny tsy manambady fa nefa kosa raha ohatra hoe maimay zay ny tena toetra ohatra hoe za tena te hanambady be na zany dia aloha ihany manambady aloha raha ohatra ka maimay be fa nefa indraindray koa ny tsy fahaizan'ny olona mandamina ny sainy no mahatonga anazy ho maimay
kanefa ny situation zay fanametrahan'Andriamanitra azy antso mihitsy mba hanaovany ny asan'Andriamanitra mba hatonga anazy iorona tsara ao amin'ny tompo efa zay mihitsy ny antson'Andriamanitra anazy hoe tsy hanambady tsony izy na hoe maty mihitsy ny vadiny. Ka ianao raha hoe na tsy nataon'Andriamanitra hanambady nefa mbola maimay foana hanambady nefa efa maty ny vadinao teo dia manambady manaraka anao dia ho faty indray koa zany ny vadinao. Tsy manosona fa zany mihitsy ilay izy rehefa hoe natsoina tsy hanambady ianao zay ny mahatonga ny olona hoe maty vady foana satria efa natsoina tsy hanambady izy nefa mbola manambady ihany. Ka dia mila mandinika, mila mitandrinatsika ao anatin'ilay izy dia iaino zay situation nametrahan'Andriamanitra anao fa antso daholo io fanomezam-pahasoavana na ny tsy manambady aza. Dia misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra aza manany amin'ny ho avy zany fa Andriamanitra no miantoka ny fiainanao ny amin'ny ho avy ary tsy neto ambonin'ny tany ihany ny fiainana. Tsy neto ihany ny tena hiazakazanaka hoe hiazakazaka hiteraka sy ninona fa zava-poana daholo ny zavatra rehetra ozy ny mpitoroteny fa ny tena manana an'Andriamanitra. Izay ihany ny tena zava-dehibe indrindra ary ianao zay tsy manambady dia nomena tombony ianao amin'izany fahafahana manantona an'Andriamanitra izany. Araroty ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen.